fifaliana ho an'ny studio Shalom no manolotra anao indray androany fa araky ny etaeta sy mifangatatsika be sy maro indrindra fa nareo any amin'ny faritra dia fa vita ireo cours en vidéo zany azonareo alaina amin'ny alalan'ny mail alefa any aminareo ho an'ny eto toerana kosa izay tsy afaka mianatra mivantana eto amin'ny studio dia afaka maka vidéo eto amin'ny studio ihany koa. Misy module telo izy ireo ny voalohany dia module d'enregistrement zany mikasika ny technique d'ingénieur de son zany amin'ny resaka studio d'enregistrement mety io na home studio ny atao hoe home studio dia studio hoanao manokana any an-trano na studio professionnel izay nieritreretina ho atao orinasa zay zany ny sehatra asa ny fampizarana. Dia ny teknika rehetrarehetra de base zany ny théorie tena lazaina betsaka ao miaraka amin'ny fanatanterahana ara-pratika. Eo misy DVD misy vidéo raiky amby folo ny module 1 module 2 zany dia ny ingénieur de mixage eo amin'ny vidéo 10 tena ao anatiny na théorie na resaka pratika dia tena ilainao zay tsy voaresaka any amin'ny tutoriel ary tena ba satria eo mahatafavoaka na tsy mahatafavoaka ny olona zay mikirakira studio indrindra ho antsika zay vao tena anomboka mianatra. Misy vidéo amin'ny 10 dia module 3 zany ny ingénieur de mastering eo amin'ny 10 misy eo tena fitinana izy marina fa méthode andragogika izy fa tsy pédagogique saotra ny any amin'ny lycée na ny amin'ny klasy ambany fa mieritreretina ianao hoe universitaire olona atao hikaroka taritina ianao ampianarina hikaroka fa tsy mena fotsiny zay zany ny teknika eo ary ny tena fototra no menao satria efa ao daholo na fampianarana resaka IA intelligence artificielle mba hahafahantsika amin'ny fe azany satria rahantsika malala fa amin'izao fotoana ny IA efa tena mandroso be ary mety hamitaka raha ohatra ka tsy voafiantsika ilay izy tsy natao hianterana fa natao taky ny fitaovana rehetra ihany izy ka mila tsika olombelona aloha mahay mifehy azy vao tsara mampiasa azy. Dia misy pahana fandarana izay ny raha niasa tamin'ny cultivé tamin'ny fandarana alalina afaka mbola jerenao reny any amin'ny Facebook afaka mamerina le fandarana ianao fa ny alefana eto dia ampahany kely tamin'izay no sotominay averinay asehonao eto dia mananteny zay fa ho antsika rehetra izay lina tiandalina ny resaka feo na son ao anatin'ny sehatra studio du son dia afaka mizaratra kefa ho anao ny studio Shalom dia miraso anao zay ary maniry ny fampisaranao ka raha tianao ny andalina olo ananatra kefa na professionnel na matianina amin'ny asany feo dia afaka ifampisaranao ny studio Shalom. Tsy ratsy ny maharaka fivoarana fa mila fahaizana ho ireo mpampianatra mozika manampahaizana momba ny zavakanto mba tsy hisy lafiratsy eo amin'ny tontolo. Mila fehezana aloha ny zavamisy ho izy ireo raha sanatria ka tsy voafehy ary inona no zavamety hitranga sy vokatra izay eo anivon'ny fiarahamonina sy ny tontolon'ny mozika. Ato anatin'ity fandaharana alalino vokarin'ny sampany fampalalam-baovao ny fahitalavitra kolo ity androany no ahitantsika ny valin'izany. Raha tsorina dia mihena ny asan'ny mpamoron-kira amin'izao raha oharina tamin'ny taloha tahaka izany koa ny vola sy ny fotoana lany vokatra izay fivoarana izay. Raha toa ka tsy maintsy miditra studio vao mahavita manontolo hira iray. Ankehitriny kosa azo alaina amin'ny YouTube ny feon-kira. Ny fandraisam-peo ihany koa azo atao amin'ny alalan'ny finday sy solosaina na koa amin'ny alalan'ny intelligence artificielle. Ny arrangement, mixage, mastering sisa no tsy maintsy andehanana amin'ny studio amin'izao. Tsara fa tsy azo ianteherana satria tsy mahavita mihoatra ny kalitao vitantsika olombelona. Araka izany, mila fitandremana sy fahafehezana io fiovana misy ankehitriny io mba tsy hisy fiantraikany goavana eo amin'ny famoronana sy famokarana raha pitso na raha afaka pitso
hoy ny mpisehatra. Ny mpamondrona tena mbola betsaka ary tena betsaka mihitsy fa misy aretina atahorana miditra zany so dia ty le intelligence artificielle ty le ihany antsika olombelona ihany namorona azy programme antsika le izy tamin'ny loi de binaire hoe 1 0 0 1 1 0 dia meny hoe raha zao dia zao dia zao dia meny le izy fa tokony tsika mifehy azy dia nidikan'izany ny fahalemena misy indraindray tsy te hanao zavatra maha-olombelona naturel fa le robot no saimano azy nefa ny robot tsy ahafapo antsika mihitsy mandrakizay fa tsara fihezina ny robot dia tiana tenena zany hoe mampirisika foana hoe alao mamorona dia alao mampiasa an'le fitaovana ampiasaina anatsarana sy anafainganana fotsiny ilana azy fa tsy avela hoe izy mamorona azy hatramin'ny farany zay zany tady latsaka amin'izay tsika satria mora kokoa mampiasa azy tsy dia mandany vola firy sady tsy dia mandany fotoana firy tsisy maharatsy an'le teknôlôjia mihitsy tena tsisy maharatsy an'le teknôlôjia fa tokony fihezina aloha le teknôlôjia zany. Fa raha hiverenana ny tontolo ny famoronana sy ny famokarana hira teo mifamelona sy mifampiangana ny mpanakanto sy ny mpanao studio ka tokony hahay hifanaraka sy hifampiaino mandritra ny fiaraha-miasa. Dia ny toetsaina zany hoe raha mety ny studio sy ny mpanakanto miala amin'le commercial tonga dia manenjika an'le kanto aloha fa manaraka ho azy commercial miditra ho azy alohany anaovana zavatra miresaka dia ny studio tokony hanazava ny mpanakanto dia ny mpanakanto tokony mitaky izay zavatra mba hiatedaviny dia azavain'le studio aloha izy zao izy dia azon'le mpanakanto foana na mitombona izy na tsy mitombona tsy adala le mpanakanto koa fa fatany eo mitombona io na tsy mitombona dia sa izy sa ohatran'izay azo atao koa manao esekely dia misy koa hoe zavatra efa vita hoe ty zao misy ohatran'izao ty zao misy ohatran'izao ahoana ny fandraisana roa ty dia misy ary mpanakanto hoe atovotro ty nenay. Ny mpihira manenjika fotoana amitana sy amoahana ny hira fa ny mpanao studio kosa manenjika asa ny mpihira hafa na mifanohitra amin'izany ny mpihira tsy maika ny amoaka hira fa ny studio indray te hamita azy haingana ahafahany mandray antanana ny any hafa. Ankoatr'izay eo amin'ny resaka kalitao ihany koa indraindray no mampifanolana ny andaniny sy ny ankilany samy amin'ny kalitao ihany fa tsara matetika ny rotonta hany ka mampitarazoka ny famitana asa na inona nefa no lazainy mifampiankina ny mpanao mozika sy ny mpanao studio. Favononao anao satria efa maro ireo tizay natao inty ao Jesosy iasa sy anompo metezay anao anadireo lotompoko ao Jesosy favononao anao satria efa maro ireo tizay natao